Mbola hitanao aho zany io latsaky aby vavava aia koa le miaraka aminao aho afaka tsy hainao ny faneva be olo zao hainao avao fa mbony rehefa tonga samby raha tsika ay tsy masoto lakosa karatsy zao i fa pitsika aloha karatsy zao lay tany efa milamy zao ino koa ilana karatsy ka manaiky zao Amadina asa ataoko sangisangy izy ty e miainanao ane natao amty e mimevana sady mihazo fahazolavonao be fa izahay ane tsy aho reny eo e fa mety misy efa valavo vadika ao fa raha miteny mavy anao e vonjeo e mba misy maheno mivadika any mba misitriky zalahy reo fa rehefa tsy tenanao a tonga de saromon'ny gony inona zona tao aza sy nahena maso ao magnaty eo vehivavy ray namana vady a atao neso eto mangina reo e lasa atole ao anihabeko anao ty normaly eka le mamanafaninanao ahoa iasa teo nahitanao tapoky iny la tonga de tsitako tonga de feno masoko ka na amizao aleko tonga de vakiko aminao miresaky hoe tiako anao oloboka olo manaky zao avady atao miresaky matsy koa tiako anao tena many mba iarakantsika androany ino latsika karatsy zao karatsy tany efa mandro zao bo ila karatsy ataoko ino koa zao ino koa ataonao sandary sandary anao ka ipaipay karatsy zao ka mivaky loazy zao karatsy zao zao tsika andeha fa tsisy azonao valisa tsy azonao aza sina sentiment aza sina hena maso aza sina sarma ny fiainana fa ny lehilahy tsy hivaky loazy sarmanao fa viole amizao malaza ka matetika lehilahy refa navita viole vehivavy de miseho tena fa tompony firenena tompony daka kaza tao hoe ny vatanao no atao lasivatra hahatombondaka azy sakano ny fakapanahy amy lalan'inona amle lalany fitondratena amilany fomba vekanjo ary indrindrandrindra amin'ny fitenenina mafy be hoe vonjeo hoe sady milefa fa raha toa anao ka tsy mahasahy manao an'izany dia anao no ataon'olona sakafo ao a ary tapitra atreo no avinao a mba tsy dovy lavitra ihany a fa na mizanaka anao ary raha fito a dia menaka hoe ny mamaka efa nataon'olona violina io zay zany hoe tsy mijana eo aminao rery zany ny henatra fa trany amy taranaka faramadimby dia hafatsy hoe aika mamaka violevan'olona aika bebenaka violevan'olona koa fa naninona olo nanao zipo bebetsika tam'izany e mazava ve tompo mba azonareo raistanina tsara le zavatra nyteregny teo raha fitinina zany a izy teo de tsotra ny herisetra ranofo miatra amin'ny olonakiray ny viole na hoe ny fanonanana dia herisetra ranofo amin'ny alalany firaisana ranofo zany a miatra amin'ny olona tsy makatoy zany a na koa tsy vonina am'izany ka mety hitovy fananahana izy io a na koa mety tsy hitovy saranahana zany hoe mety lasa amy lahy ny fampiolina mety vehivavy sy lahy fampiolina mety vehivavy viole lehilahy mety lehilahy viole vehivavy fa ny ankamaroany hitatsika faraparantado a dia ny zazakely vavy no violevany lehilahy lehibe ka izy io a ny mpiviolina tsy voatery civile fa atao mianivazo misy sandarma violina mikady any ovosirina koa zay na colonel io mety tsy fantanao hoe hatraizany refi ny fakapanahy zakany ka tsisy fantatranao zany
kaza pilendalendana tompo izy eo fa rehefa milendalenda izy dia romotra dia anao tsy fanao ka nanedala sedra amin'ny arabe io a hanao tsy fanao amin'ny fotoana tsy aposinao a dia hanenina mandrakizay ianao sy ny taranaka ao ane hizaka ny vokany henatra noho ny fitondratena tsy modina nataonao arak'izany dia napetraka ny paikady ny système de marmite ampiarina aminareo ramandreny hoe mba asivy contrôle tompoko ny akizy a aza atao colis ny akizy a ary koa tsy voatery apetraka amin'ny olona ny akizy dia tsy raha maso fa ny olona ametrahanao anazy any a mba manana ndraikitra hafa ka tsy anao vaindohan-draha rahany fiambenina zanakanao fa na zanaka ny ary a mety tsy voambiny fa ianao miteraka azy no tompony atoko afeno ary koa tena inao mahita ny fahamamiany zanakanao satria ny namparary ny vatanao miteraka an'iny na ny famelovana an'iny ny akizy kely a dia tokony andeha irery fa nampanaterina olona azonao antoko tsara no ampanaterina azy tsy adala ny olona mampiasa an'ireny bus reny a mba ho tonga dia tompony atoko afeno lay école nefa rehefa tsy mahatakiny moatsika ataoony reny panaterina posy reny le posy ve tena ho azonao antoko a dikan'izay asivy namany foana le zanaka mba namany lehibe zay ho mandeha any izay ho any akizy ho ny olo-dehibe indray a dia fadio ny manao akanjo mety hanaitra lehilahy akanjo zay tsy voafeny fiarahamonina akanjo zay voarara ny arrêté numéro 2956 des scènes du 9 août 1967 nosy niavy ndray mandrenitsika André Sapa avy ao Mandabe avy te amin'ny zomena be zany aza raha baraka ny ray aman-dreny efa nanao sonian'iny ary ny farany dia sahia misava ny olona mikoty anao ary manana fahavonona tena tiady amin'ny sity mahery na mihetsika mihoatra ny normal mihoatra tokony izy ataon'lay olona mikoty anao eo ka iatsoanao mafy ny atsoina hoe vonjeo hoe aza atao sentiment na hena maso ny fiatsoana vonjeo fa atao varadalana mba hafahany vahoaka maninona maheno azy sy manatona mamonjy voina anao fa raha toa ka tsy masaha miteny vonjeo anao sady miazakazaka mafy milefa dia ataon'olo anaty gony ka tonga any tsirabe anao a zay voapasahany ka mialatsiny fa tsy io lehilahy hitanao voalohany io a no mety hiaraka aminao fa mety zato lahy amin'iny zay vo mety hoafapo ka ohatra raha izay tompo ny mahazo anao dia manakory no avinao no avy ny taranakao ny ray aman-dreny moa tsy ndany a dia mangano fany fotsiny fa fotony iza fotony fiarahamonina ve ka fotinao voalohany fotinao alohany faharoa tsy fenoanao teny io a miakany raha io a io no mahatonga anao miditsy raha lavaka ka mino fa aby ozaranatsika androany a miady amin'ny fanolanana izay lesona kely no mety teo izay mazava be zay tompoko afapo tsara zay zany sakafo meko androany sady misy fanafantanina mahakasika an'izay mazava tsara raha mazava tsisy fantanina malemilemy aminao nanganarao kanareo anatanina hoe tsisy fantanina raha mazava tompoko a rehefa tsisy fantanina izay zany a no fanitana ataoko androany a fa hampianatra alefa aminena manjery amin'ny dimy efa mahery zao a so taraky koa ny vahoaka rehetra makasitraka feno iany vavaka atsika tompo indreny afalianay ry tompo satria tanteraka koa ny fanitanana izay natao teto amin'ity commune ty manonga ty nisy ny ady amin'ny herisetraranofo natao teto izay tena manjaka amizao a ny fanolanana zazakely nomena ny torolalana ho an'ny ray aman-dreny sy ny tanora amin'ny ady am'izany indrindra fa fanakanana ny fakapanazy mety ho avy amin'ny olona iray koa matoky zay tompo fa raha miaraka aminao dia mety hahery ny fisoroana am'izany na izany nefa tompo dia tsy mendriky zahay mifona mibebaka aminao am'izay ratsy rehetra natao ankehitriny kosa raha toka hiparitaky zahay a misy ny volanao ny tournage na koa ny fanitanana zay atao miaraka président Fokontany misy kosa lefa ody any Trantsirairy avy any a dia anao tompony
handamina ny programa rehetra ka tomomana zay kasana etireray avy a mba ho lavorary ary ianao koa no hampaheriny vehivavy rehetra na ny lehilahy rehetra mba hahainy tsara teo zay nahazo lesona tsara teo mba hampiatra zany araka tokony izy mba tsy ho varimbariana satria miankina am'izany no hoaviny ka raha toa ka simba ny vatany dia tatreo ny hoaviny sy ny taranany koa makasitraka fe tompo fa tafita kosa ny lesona androany a am'izay ady amin'ny fanolorana izay amen makasitraka tompo